sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izy ho atsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izy ho atsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fania. Ankafaliagna trano no entinay miarahaba atsika jiaby izay mitanigny tsy tapaka ity onjapeo radio Faniry, radio manambatra atsika olo araiky ity. Reidrehitra atao ampontsika ny afalian'ny Kristy ntsagnoko velona atramin'ny fankalazantsika ny Paka ka hatramin'izao fankalazantsika ny fetiny Pentecote izay atsarovana sy ankalazana ny dinan'ny fanahy masina tamin'ny apôstôly sy masina Maria, ary andraisantsika ihany koa ny fanahy masina nampananteneny Kristy. Amin'ity alahady fankalazana ny Pentecote ity dia omeny eglizy loha hevitra tsika dia ny hoe pankahery sy panazava ary pampiavana ny fanahy masina. Ndia ary hoenontsika sy raisintsika i Kristy tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ireo vaky teny masina omeny eglizy antsika amin'ity alahady ny Pentecote izay ankalazana ny dinan'ny fanahy masina tamin'ny apôstôly sy tamin'ny masina Maria ity, sy ny fampianaran'ny ray aman-drenitsika dia Monseigneur Archevêque Benjamin Marc Ramarson. Fankalazana ny tenin'Andriamanitra, vaky teny masina voalohany, boky mitantara ny asin'ny apôstôly. Nohony tonga ny andron'ny Pentecote dia tafavory tao amin'ny trano anankiray ny apôstôly rehetra, ary tampoka indray nisy feo avy any an-danitra toy ny rivotra mifofofofo mafy ka nahenika ny trano ny toerany, sady nisy lela maro ny mitarena afo niseho taminy sy ny zarazara nipetraka teo ambony ny tsirairay avy, ka samy feno ny fanahy masina izy rehetra sy ny teny tamin'ny fiteny maro samihafa araka nampitenena ny fanahy masina azy avy. Ary nisy jody mpivavaka tsara nitoetra tao Jerosalema avy tamin'ny firenena rehetra ambanin'ny lanitra. Noho nare zany izy ireo dia nidodododo marobe ka very hevitra izay tsy izy, fa samy nandre azy ireo ny teny ny fiteniny avy izy rehetra. Gaga sy talanjona izy ireo ka vaky nanao hoe, endre tsy avany Galile daholo va ireo miteny ireo?
ka nahoana ary ity isika no samy mandre azy miteny ny fitenin-drazantsika avy dia ny Parta, ny Meda, ny Elamita sy ny ponina avy any Mesopotamia, Judea, Kapadosa, Ponto, Azia, Frigia, Pamfilia, Egypta, ary ny any Libia akaiky ny Sirena, sy ny vahiny avy any Roma, na jody na prozelita, ary ny any Kreta sy ny Arabo, dia ahoana no samy mandre azy ireo milaza amin'ny fitenitsika avy ny zava-mahagaga ataon'Andriamanitra isika rehetra. Izany ary ny teny ny Tompo isaorana ny Andriamanitra. Vaky teny masina faharoa, taratasy ny masinda Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Roma. Ry kristianina havana izay ao amin'ny nofo dia tsy mety ho sitrak'Andriamanitra, fa ianareo dia tsy ao amin'ny nofo fa ao amin'ny fanahy, raha mitoetra ao anatinareo koa ny fanahin'Andriamanitra.
raha misy tsy manana ny fanahin'i Kristy dia tsy azy izy, fa raha ao anatinareo Kristy na dia maty aza ny vatana noho ny fahotana dia miaina kosa ny fanahy noho ny fahamarinana. Ary raha ny fanahy nilay nanangana an Jesoa avy any amin'ny maty no mitoetra ao anatinareo dia ilay nanangana an Jesoa Kristy koa no amelona ny vatanareo mety maty noho ny fanahiny izay mitoetra ao anatinareo. Koa amin'izany ry kristianina havana, tsy mpitrosa amin'ny nofo isika ka ho velona ara-nofo, satria raha velona ara-nofo ianareo dia ho faty, fa raha vonoinareo amin'ny fanahy ny asan'ny nofo dia ho velona ianareo, satria izay rehetra tariny fanan'Andriamanitra dia zanak'Andriamanitra. Ary izany tokoa, satria tsy fanahy-mpanandevozina no noraisinareo ka atahotra indray ianareo, fa ifanahy-mpananganan-janaka ka iantsoantsika hoe Aba, Ray. Ary ny tena n'io fanahy io ihany no vavolombelona miaraka amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Ary raha zanaka dia mpandova, eny sady mpandova an'Andriamanitra no mpiray lova amin'ny Kristy, raha miara-mijaly aminy isika mba hiarako memboninaitra aminy koa. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny e Andriamanitra. Alleluia, velungo, Kristi vavao mafaly velungo. 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 Alleluia, Jesu na tini jandi nune funna mate. Kristi vavao mafaly velungo. Alleluia, Jesu na te mat na levin karapolungo. Kristi vavao mafaly velungo. Alleluia, Indar ni tenandamanta pasam tanalu na kazi. Kristi vavao mafaly velungo. Alleluia, Indar ni tenandamanta pasam tanalu na kazi. Kristi vavao mafaly velungo. Alleluia, Alleluia, velungo, Kristi vavao mafaly velungo. Alleluia, velungo, Kristi vavao mafaly velungo. Ombantsika mianakavy any Tompo, ho tanteraka tokoa ny izany. Ny vaovao mahafaly de Jesosy Kristy Tompontsika, araka ny soratany Masinday Joany. Voninahitra ny eo anao ry Tompo, tamin'ny zany andro zany i Jesoa nilaza tamin'ny mpianany hoe, raha tia ianareo dia hitandrina ny didiko, ary izaho kosa hangataka amin'ny ray ka omeny mpanafaka alahelo hafa ianareo mba hitoetra ao aminareo mandrakizay. Raha misy tia ahy dia hitandrina ny teniko izy ka ho tian'ny raiko, ary hankao aminy izahay ka honina ao aminy. Fa izay tsy tia ahy kosa dia tsy mba mitandrina ny teniko, ary ny teny izay renareo dia tsy ahy fa an'ny ray izay naniraka ahy. Voalazako taminareo zany raha mbola mitoetra eto aminareo aho, fa ny mpanafaka alahelo dia ny fanahy masina izay rahin'ny ray amin'ny anarako no hampianatra anareo ny zavatra rehetra sy hampahatsiaro anareo ny zavatra rehetra nolazaiko taminareo. Alleluia, velungo, Kristi vavao mafaly velungo. Alleluia, velungo, Kristi vavao mafaly velungo. Alleluia, velungo, Kristi vavao mafaly velungo. Alleluia, velungo, Kristi
Kristy vaovao mahafaly velomo. Alleluia. Izany ary ny teny ny tompo deraneo anao ry Kristy. Kristiana ava-malala ankafaliana ankaravona tokoa no iarabana antsika ziaby amin'izao fankalazana ny Pentecote izao. Azo lazaina fa fetisika vita-batemy ziaby, fetiny olo-raika ziaby, fetisika ziaby izao Pentecote izao, satria fahateran'ny Eglizy, ary ny Eglizy averimberitsika matetika fa ilay fianakaviam-ben'Andriamanitra, ka ao amin'ny fianakaviam-ben'Andriamanitra tsy misy voailikilika marina, misy nefa vita batemy fa misy kosa zay eny an-dalana, ary misy ihany koa zay eo am-piomanana sy zay rehetra ihany zay sy vita batemy ihany koa dia antsoina ho zanak'Andriamanitra, satria Andriamanitra Trinité masina, ray zanaka sy fanahy masina dia sy manelikilika na oviana na oviana, ary mianso asika ho anisan'izay frately tuty mpiray tampo isika ziaby. Ary zay no antony nahatongavan'i Jesoa teto tany nanoloran'ny ainy, izy zay sy nanota, zany hoe ny fahotana no mampisarasaraka asika, no mahatonga ny efitrefitra eo amintsika avy amintsika olombelona, noho ny isika mpanota no mahatonga an'izay efitrefitra izay fa ao amin'Andriamanitra olo araika asika, mpiray tampo isika, ary zay no nahatongavan'i Jesoa asika ampihavana asika, izy ny fihavana antsika ka mampiombona antsika tokoa izy, ary mampiombona antsika amin'ny zavaboary, mampiombona antsika amintsika samby isika, mampiombona antsika amin'Andriamanitra ray. Ary zay zao fetin'ny Pentecote izao, ny fidinan'ny fanahy masina zay vokatry ny fanavotana nentin'ny Kristy no ankalazay isika, ary araky ny averimberitsika matetika rehefa mankalaza isika de sy hoe mahasiaro fosiny, fa no ny asan'izay fanahy masina andrandraitsika zay dia tanteraka tokoa. Ary zay zao Pentecote izao, ka izany indrindra ry kristianina havana mivory eto ndrenivohitry ny dioseze amin'izao Pentecote izao, ny voatokana ziaby ato amin'ny dioseze manambara ary misantatra sahady an'izay fiombonana izay, ary izay mono averimberitsika matetika raha manao ny vavaka amin'ny vocation sika famantara fitiavana eo anivon'izao tontolo izao, ka ny fitiavana mampiombona ka manatanteraka ny pelerinage izy ireo amin'izao taona zobily ny fanavotana izao, ka miombona amin'izy ireo tokoa ary ny foa mampanasika ziaby eto amin'ny dioseze, ka amelombelona ansika tokoa izao fankalazana taonysika izao. Mila religiozy vonina sy mafoy manompo ny namana famantara-pitiavana isika, ka hoentsika mbavaka ary izao fivahinina masina atanterahinizy ireo. Ary izay indrindra ihany koa no mampasiahy isika fa ao anatin'izao sinoda fafito izao isika ahatonga sika ihany koa isika vita batemy ziavy ivelona ny vocation sika siraikiraiky. Azo lazaina ary araky ny nambara sika teo fa tena Pentecote tokoa izao iainansika amin'izao taona 2020 izao. Eglizy miaradia miombona mandray atanana ka iraina ho misionera tahaka ny tamin'ny Pentecote voalohany. Manantena ary sika ry kristianina havana fa oeove mivelona izao Pentecote vaovao izao sika rehetra, isika olo raika ziaby, ka natanteraka an'izay nouveau départ zay, ka tonga sika ho mpivahiny ny fanantenana. Ry kristianina havana 50 andro lasa tokoa izay nankalaza sika ny Paka manambara fandalovana amin'ny rasy miaraka amin'ny Kristy, ka raha miara-maty amin'ny Kristy tokoa isika dia hiara isangana aminy, ka
ireny fahotana araka ny voalazantsika teo mahatonga an'ireny korontana maro samihafa eo amin'ny fiainansika ireny fisarisarahana miteraka fanilikiliana reny dia miombona ao amin'ny fanahy masina ary izay ny Pentekoty. Ka izay indrindra araka ny fantatra sika dia niaran'ny vavaka ny apôstôly, niaran'ny vavaka tamin'ny Masiny Maria sy ireo vehivavy maro isan-karazany ny apôstôly niandrandra ny fidinan'ny fanahy masina. Ary izay ihany koa mbola matetika verimberin'ny Papa Léon XIV tato ato ho indrindra izy mila vavaka mba handesiny fahotana eo am-pandoliana ho izy no oka hitalaosika ny fiombonana ary sy ny rasy ho isika no anana faranteny fa i Kristy alfa sy omega zay sy miova omaly ary mandrakizay matoky tokoa ary sika fa mitsangana miaraka amintsika i Kristy ka mandresy ny rasy izay mampisarasaraka sika isika ka miditra amin'ny fiainam-baovao mahazanak'Andriamanitra sika ka zary fahariana vaovao tokoa isika iraina anapotika ny rafim-pahotana anorina rafim-pivelomana mitondra amin'ny fanorenana an'izay fianakaviam-ben'Andriamanitra zay fanorenana ny tranobe iombonana hoy ny Papa François dia ny fianakaviam-ben'Andriamanitra Fratelli tutti olo raika sika jiaby io rateo no tanjona ty sika tratrarina amin'izao synody zao fandrindra ity fizanonana fahatelo zay azo lazaina fa etrehasika ary zay ihany koa no mahatonga ny Papa François ny safidy ny teny faneva manentana an'izao zobily ny fanavotana izao mpivahiny ny fanantenana mpivahiny tokoa isika eto anivon'izao tontolo izao satria na dia eo anivon'izao tontolo izao azy sika dia sy anisan'izao tontolo izao izay misy an'i Kristy no misy isika ka ny misy an'i Kristy dia any an-danitra tsy hoe toerana anankiray io fa ny lanitra voalaza eto dia isika miombona ary zay ny fahamasina ny masina isika dia zay miombona amin'Andriamanitra ka io lanitra zany zay vocation sika araka ny voalaza sika teo dia sy inona fa ny fiombonantsika ao anatin'ny fahamarinana ka izay fiombonana entan'ny fihavanana sady kristianina no malagasy ao anatin'ny fahafoizana sy ny fanompoana izay no zary asambarana ka ny asambarana no lanitra ka feno fanantenana mamafy an'izay eo manodidina sikisika ka tahaka ny Masiny Maria tabernakla velona ka zary isika izao no Kristy mpiarabelona amin'olona izany no atao hoe kristianina ka ny kristianina mpivahiny fa manambara fanantenana zany hoe sy very fanahy mbola velona fa feno fanantenana ao amin'ny Kristy ka ny fanahy masina zay ankalazasika izao ny loharano sy fototra ny zany rehetra izany zava-dehibe ary fototra lehibe izany izao fankalazana ataosika zao ry kristianina havana matetika ao mivolagna amintsika hoe sy misy sendrasendra andro Pentekoty no nahateraka ny eglizy izao koa no irososika lalindalina kokoa amin'izao synôda fafito fizanonana fahatelo ataosika izao ary eto anivony ny diosezi no anatanterahany voatokana any pèlerinage ataony mba irosony lalindalina koa amin'izay famantara-pamonjena ivelomany vocation zay ka ny fanahy masina no antoka izany rehetra izany manantena sy matoky ary sika fa asa tokoa ny fanahy masina ka ho eglizy olo velomin'ny batemy miomona mandray atanana kazary missionnaire tabernakla velona isika eovezy aby namakivaky n'igny 10 andro iny isika ry kristianina havana ka tonga amin'izao fankalazana ny Pentekoty izao Pentekoty raha temo midika hoe 10 andro taorinan'ny isanganan'ny Kristy ho velona ka nidinany fanahy masina tamin'ireo apôstôly zay fantatra sika ny zavanitranga ary niena sika izany fandindra tamin'ny herinandro voalohany ny zao paka izao hitasika ireo apôstôly navozo nataotra ny zany natao amin'ny senakla ny hiditrano niseho
tamin'izy ireo matetika Jesoa nankahery azy ireo ary indrindra nampanantena ny fiavian'ny fanahy masina, ilay fanahy ampiombona azy ireo amin'ny Kristy nandresy ka tonga azy ireo ho kristianina marina, ho apôstôly hitoriny ny vaovao mafaly. Sy anivon'izy ireo sony Jesoa fa ny fanahy masina izany no manatanteraka ny asa rehetrarehetra ka mampiombona azy ireo amin'ny Jesoa ka tonga azy ireo ho Kristy velona eo anivon'izao tontolo izao, ho Kristy mpiarabelona ho isika, Kristy mpiarabelona ka tonga asika ihany koa ho génération mpanorona, ho génération de baptiseur ho isika, mpanorona fa sy mpanapotika, mpanorona église tranobe an'Andriamanitra, église olona velona EOV, ary te zany atao hoe Pentecote, départ vaovao. Ny fidinan'ny fanahy masina no mitondra antsika amin'izay départ vaovao izay. Azo lazaina zany fa tahaka an'ireo apôstôly rehefa nidinan'ny fanahy masina, izy izay navozo dia nanjary say dia nisy izay changement radical de comportement, niova ny fiesika izy ireo ka say nizoro vavolombelona. Isika koa zany amin'izao vanim-potoana sarotra izay maro ny zavatra mamatotra sika, mahakive sika, mahatonga sika mavozo ka maniry sika mba hiditra amin'izay Pentecote vaovao izay, maniry ilay afo nandoro ny rasy rehetra taon'ireo apôstôly andoro asika ihany koa. Ary sy inona zany rasy mila hodoroana ao amin'isika zany fa ity fasairanana maro lafo ity sy afenina fa sedra mafy izao zavatra zava-misy iainasika izao eto amin'ny diocese ka izay indrindra mila ny fiombonana, mila ny firesakina, mila miaradia isika izany ny dikany synody, ny raso isika no iadiva sika fa sy ny olona velively, rasy de ireo izay manimba ny fiainansika ka sy ahitasika ny tena fivelarana. Indrisy maro ireo rasy ireo ka mila vavaka tokoa isika araka ny afatra ny papa, mila vavaka tahaka nataon'ireo apôstôly tao amin'ny senakla isika, sy tanjona zany ny asivin'andro natao sika nanomana izao Pentecote izao fa sara tohizana mba hahafahasika mandresy ny fisarasarahana, mandresy ny fitokotokoana fa hiara-dalana isika araka ny averimberina amin'izao synôda izao ka ifampisimbana, ifanasoa, ikasaka ny soa iombonana. Fantasika fa akoatry n'ilay afo mandoro ny rasy sy izay nanimba dia ao koa ilay afo mampiombona, mampiray ireo apôstôly ho église, ho fahateran'ny église ny Pentecote isika, ho fianakaviam-ben'Andriamanitra, ho fianakavian-Janahary. Raha ny fitenitsika zao dia ahatonga sika olo raika, ho frately tuty, maniry tokoa ary sika fa izao fankalazana ny Pentecote izao hitondra sika amin'ny Pentecote vaovao, anampy sika iombona bebe kokoa olo raika ka norona an'izay tranoben'Andriamanitra izay sika, ary zay no taratra izao fivorembe ataony reto voatokana hitasika. Ary ny nany ity velany fosiny aza dia fa manambara an'izay, hitasika samy manana ny fitafiany izy ireo ohatra ny voninkazo maro loko eo anivony saha anankiray ka manambara ny hatsaran'Andriamanitra ka maneho an'izay asambarana izay ka engany OEOV missionnaire vita batemy tokoa isika, ho Kristy mpiarabelona, ho tabernakla velona iraina eo anivon'izao tontolo izao. Ry kristianina ava malala, niara-ny vavaka ireo apôstôly, niandry ny nididinan'ny fanahy masina, niaraka tamin'ny Masin'i Maria sy tamin'ireo vehivavy masina tao amin'ny senakla hoy ny vakiteny voalohany. Ka izay indrindra ireo izay natahotra navozo taloha dia feny fanahy masina, feny fanahy mpankahery, mpanazava, mampiombona, mampiavana, nizoro nanambara izy ireo fa i Kristy no lalam-pamonjena satria izy no lalana sy famarinana ary fiainana, ary ao aminy sy miaraka aminy ary amin'ny alalany no ahafahasika manorina ny tena fiainana, dia ny fiainana mahazanak'Andriamanitra aza ho sika ny lanitra, ny asambarana, ny hafaliana lavorary. Ry kristianina havana, ny fanahy masina no mahatonga sika hitoetra hiombona amin'ny Kristy sy hitoeran'ny Kristy ka hamokatra be isika
sady ho feno hafaliana. Izany no ankalaza isika amin'izao Pentecote izao. Ry kristianina havana, fankalazana ny fahateran'ny eglizy koa ny Pentecote. Ao ka ho sapasika izany ny eglizy izay iraina itoro ny vaovao mahafaly, izarany manta sy ny masaka eo anivony ireo manodidina azy. Ka izay indrindra mila sika izao andro sika izao, mila sika ifampizarany manta sy ny masaka eo manodidina antsika. Ka inona moa ny dikan'izay? Afoy, anompo fa sy hotopoina ary kasaka mandrakariva ny anasoan'ny hafa. Ka faly miarahaba sika ho isika teo amin'izao alahadin'ny Pentecote izao. Ka enganesy ho fankalazana fotsiny faraky ny lazaisika, irososika lalindalina koa amin'izay fizarana ny manta sy ny masaka izay ny eglizy izay fahazavan'izao tontolo izao. Ka izay indrindra ry kristianina havana, nde isika ndinika vetivety ny asan'ny fanahy masina araky ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra vondrenesika teo. Ka tonga sika ho tabernakla velona noho ny fanahy masina de zary olom-baovao sika, farina vaovao sika, ka miova ny fifandraisasika zay potika teo aloha ka zary fifandraisana vaovao satria nampiavan'ny Kristy si. Ka sy inona zay fifandraisana telo zay mandrafitra ny mahasika zay, ka zary fifandraisana vaovao ao amin'ny fihavanana sady kristianina no malagasy dia ny fihavanana amin'ny zavaboary sy ny fihavanana amin'ny sika samby sika ary fihavanana amin'Andriamanitra. Ka niverina amlony amin'ny vocation sikasika araky ny naharian'Andriamanitra sika ao amin'ny bokin'ny Genèse. Zinona izay fa nohon' izay fihavanana sady kristianina no malagasy entan'ny fanahy masina izay dia mifampisimana sy mifanasoa ary mikasaka ny soa iombonana isika, ary de eo indrindra no alalintsika amin'izao sinoda izao. Ka okary anararotran'izao fotoana izao isika ary hitalaosika ny fanahy masina anampy asika an'izay. Ka tonga sika eo anivon'ny zavaboary araky ny voalazan'ny masindahy Paoly, ny voary manontolo dia samy miandry fatratra lay andro anehoan'Andriamanitra ny voninany natokana ny zanany rehetra. Izany no mahatonga sika milaza fa fahateram-baovao, fahariana vaovao no entin'ny Pentecote. Feno ny fanahy masina tokoa ireo apôstôly, ka nijoro ho vavolombelona mampiombona araky ny voalazan'ny vakiteny voalohany. Ny zany tokoa no asan'ny fanahy masina, manampy asika iombona ary iray irahina ka sy ataotra sy avozo. Mila vavolombelona zao andro sika izao. Maro ny zavatra mikrosofahana, ny zavatra rasy aza matetika efa everina fefa mety daholo, everina ho normal, ireny lainga riso sy fitapitaka manapotika ny fiainantsika reny de everisika fa normal. Reny anefa no manapotika sika mifanohitra maholona. Ka izay indrindra aoka hoentan'ny fanahy masina isika, ary zay no irisika ho vokatry n'izao sinoda fizanona fahatelo izao, mba andresesika ireny rendrarendra ireny ary araky ny vavaky ny papa ray masina teo anivony tianjabeny masindapiera tamin'ny fotoanany Covid ireny. Ka nanovany hoe aoka ho foazina ny finoana, ka asany fanahy masina no mamelona ny finoana, ary zay no velona tao amin'ny apôstôly tao amin'ny senakla, ka natonga azy ireo izay izoro ho vavolombelona. Aokary ry kristianina havana, anazava kelikely sika momba n'ity fanahy masina ity, sy mitovy amin'ny voalazan'ny olona matetika rehefa miresaka ny olona hoe ny fanahy ny maholona, sy marina vokatry ny fanahy masina ny fanahy
fanahy maha-olona fa sy fanahy maha-olona io ny fanahy masina. Ny fanahy maha-olona dia manambara fahendrena sy fahaizana fosiny. Io no mahatonga asika milaza hoe somambisamby sy mazava loatra amin'ny razana izay ilaina ny fahendrena, ilaina ny fahaizana, fa mila ny fanahy masina mba hahitana ny tena maha-olona. Hitasika izany amin'ny fahezana izay mampiasa ny fitaovana manapotika asika ihany koa azy. Ka izay indrindra aoka ahazava amintsika ity fanahy masina ity, ka raha izay koa aoka sy ampifangarosika amin'ny fanahy azo lazaina entin'ny tromba sy fanahy avy any ivelany ny fanahy masina, fa ny fanahy maha ao amintsika ao izay isika misy izay velarin'izay fanahy masina zay ka tonga ho zanak'Andriamanitra. Ka izay indrindra ry kristianina havana, vokatry n'izay fanahy masina izay dia azo lazaina fa nizoro ho vavolombelona ny apôstôly, ary hitasika aza fa nampianatra amin'ny fiteny samihafa sy hoe mahay teny maro ireo apôstôly, fa no niasa ny fanahy masina dia azo ny olona zay niaino azy ny fampianarana nataony, ary nanaitra ny fony ireo niaino azy izay niasa ny fanahy masina. Ary zay no ambarany ny vakiteny voalohany ndrenesika io sy hoe mahay teny maro ny apôstôly, fa no niasa ny fanahy masina dia tonga nahazo azy ireo ny olona niaino azy, ary zay niasa ny lay afo araka ny voalaza ao amin'ny vakiteny voalohany. No ny tonga ny andro ny Pentekoty dia tafavory tao amin'ny trano anankiray ny apôstôly rehetra, ary tampoka zay nisy feo avy any an-danitra toy ny rivotra ny fofofofo mafy ka nahenika ny trano ny toerana, sady nisy lelafo maro niseho tamin'izy ireo sy ny zarazara nipetraka teo ambonin'ny tsirairay avy, ka samy feno ny fanahy masina izy ireo sy ny teny tamin'ny fiteny maro samihafa araky namtenenany fanahy masina azy. No niasa ny fanahy masina dia niombona izy ireo ka gaga ireo zay niaino azy, satria naheno tamin'ny fitenindrazany na ny deny Galileana na avy any Mesopotamia sy ny sisa sy ny sisa. Tsy hoe i Piera nahay teny n'izy ireo, fa no niasa ny fanahy masina araka ny voalazantsika teo dia nazava tamin'ireo mpiaino ny tenin'ny Piera. Ny fanahy masina tokoa ry kristianina havana dia mampiteny amin'ny teny samihafa, zany hoe mampiombona antsika amin'ireo olona miaino antsika. Io ny nofinofy tamin'ny telikambon'ny Babela rehefa nanota isika ifankahazo resaka na fiteny tanteraka izany, raha avela sika miasa ny fanahy masina, fa indrindra amin'ny fivorisika amin'izao sinoda izao avela ao hiasa ny fanahy masina, avela sika miasa izy raha mandoalika sika mivavaka mitalao azy hoy ny Papa Léon XIV. Toy izay araky ny zavatra hitasika fomba n'izao tontolo izao, maro ny écouteur fa sy mifampiaino isika, satria sy miekote ny hafa isika fa ny tenantsika no eno isika. Ary zay no asan'ny fanahy masina, ahafahasika miaino ny hafa mba ahafahan'ny hafa miaino asika, ary isika hiaino ny hafa. Ary rehefa mifampiaino isika dia mifampitandre dia mahafaka miombona bebe kokoa, ka afaka manorina an'izay fianakaviam-ben'Andriamanitra frately tuty, ka afaka mifampisimbona mifanasoa mikasaka ny soembonana, satria mpiray tampo. Ny fanahy masina dia fanahy mankahery ihany koa, ka io koa no amaranako ny fampianarana mikasaka ny asan'ny fanahy masina. Araky ny voalaza sika teo, maro ny zavatra mampavozo asika, kanefa no ny asan'ny fanahy masina, ary zay no antraterina rehefa manao ny confirmation mba manamafy ary mankahery, ary zay ny asan'ny fanomezana fito atao amin'isika. Ka okary atoky mandrakariva ny fanahy masina isika, ary mahasotoa mahereza mivavaka hitalao ny fanahy masina, ka tonga asika tokoa mba ho tena eove eo amin'ny mpiarabelona amin'isika, ka hanorina an'izay tranobe iombonana izay. Ka raha tisika ary iombona andresan'izao krizy mafy atresika izao dia aoka anatiny fahamarinana. Io ihany koa dia asan'ny fanahy masina ny fahamarinana, ary fantatrasika fa
ny fototry n'izao krizy izao dia sy ny fisian'ny fahamarinana eo amin'ny fiainantsika andavanandro ka oka avelasika hiasa ny fanahy masina ka hampianatra asika ny marina rehetra i Kristy. Rehefa tonga ny fanahy masina dia ilay fanahy fahamarinana dia ny marina no ampianariny asika ka izay koa no ahafahantsika manorina fiombonana sy fifandraisana vaovao ao anatin'ny fahamarinana, ao anatin'ny fahafoizana sy ny fanompoana ka izay koa no angatasika ho vokatry n'izao fanahy masina izao ka araky ny vakiteny faharoa amin'ny taratasin'ny masin-dahapoly ny asan'ny fanahy masina ary io no amarana asika an'izao afatra ataosika amin'ny Pentekoty izao dia ny fifaliana maharitra sy lavorary fa ny asan'ny rasy kosa ambarany tsy miambahamba fa ny asan'ny fanahy masina dia ny fizangazangana, ny falitona, ny fizozona izay mifanohitra amin'ny fampianaran'i Jesosy ka mitarika ansika anapotika ny fiainansika, manapotika ny fifandraisansika ka okary avelasika hiasa ny fanahy masina ka izay manaraka ny hevitry n'izao tontolo izao masin-dahapoly dia sy andovan'ny fanjakan'ny lanitra ka isika ary aoka hovonina ho taritin'ny fanahy masina isika dia ao anatin'ny hafaliana tanteraka ny fiainansika manontoro mitaky fahafoizana, mitaky fanompona ao anatin'ny fahamarinana izay anana fiainana eukaristika ny isika ka amin'izay hovonina hiroso amin'ny fiainam-baovao entan'ny fanahy masina ka hifampisimbona, hifanasoa, hikasaka ny soiombonana satria olo raika asika ziaby mpiray tampo fratelli tutti. Ry Jesosy zokinay io misaotra anao izahay fa nomenao ny fanahy masina, nomenao ny fanahinao izay manentana ny fiainanay andavanandro ka sy izahay sony novelona fa ianao novelona ato aminay ka zary Kristy mpiarabelona izahay, zary tabernakla velona, zary mpivahiny ny fanantenana avozy ary avozy amin'ny fanahinao isanandro izahay amin'izay dia iombona ho fianakaviana iray tokoa ho taranaka mpanorina ary mpanorina firenena araka ny sitrakao ka sy avozy izahay fa iroso amin'ny lalindalina trano ampirehitra ao aminay ilay fitiavana mirehidrehetra ao amin'ny apôstôly rehefa nidina ny fanahy masina izy ireo enganie ny afo ny fanahy masina no anentana anay tsiraikiraiky, anentana anay ziaby amin'izao synody izao ka ho teny eglizy miaradia izay miara mandray an-tanana manorina frately ka zary olo raika izay ziaby hifanasoa, hifampisimbona ka hikasaka mandrakariva ny soiombonana. Io fanahy masina io no nahatonga anay ho tena ahatonga anay ho tena vavolombelona tahaka ny olo sambatra Lucien Botofasoa, Victoire Somanarivo mila vavolombelona zao andro ienanay izao ka oka rehetra omponay tokoa ny fitiavana mba ho mpanorina eglizy olona velona irosaka amin'reto voatokana mivory eto anivon'ny renivohitr'ny dioseze ny afo pitiavana ka tonga azy ireo ho famantara-pitiavana Masiny Maria reninay io reny mpiaron'ny Madagasikara fantatrao ny manjoanay ary matoky izay fa misimina anay hatrany ianao ka toy ny nataonao tany Kanany Galilea dia ho tafaverina sy hoe le tovoanay ny hafaliana ho mba hampiadanana Masinday Josefo ray mpiaron'ny eglizy eran-tany mivavaha mba ho maro ny baba mahafoy sy manompo na eo anivon'ny fianakaviana eglizy kely na eo anivon'ny firenena anivon'ny fiarahamonina fa indrindra eto anivon'ny firenenay izay mandalo fotoana sarotra tokoa ho mpivahiny ny fanantenanana izay tsiraikiraiky ka mafy hafaliana sy fiadanana ary fihavanana sady kristianina no malagasy aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et
miaraka amintsika fa olo raika tokoatranisika ao aminy fianakaviana ray ao aminy tsy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny ainy olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny ekolizy dia sambatra atsika mahasapa an'izay. olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Faniry.